neny anio alahady fahatelo amby folo oktobra 2024 alahady faharoapolo manaraka ny trinité ary ibanjinantsika trano lohahevitra manao hoe mihavao amin'ny tompo ny mpino izay iarahantsika amin'ny mpanazava koa fiderantsika n'Andriamanitra anokafantsika an'izao fanompopo ivavahana zao dia iraintsika ny hira mitana ny firaisana. Mbola mampitombona amintsika mandrakariva neny fahasoavana Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Fideratsika n'Andriamanitra dia andeha hosokafantsika ny baibolitsika ao amin'ny Salamo. Salamo fahatelo amby sivifolo. Salamo fahatelo amby sivifolo ka ny andiny rehetra. Salamo fahatelo amby sivifolo ny andiny rehetra. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah ny mpanjaka, mitafy voninahitra izy. Jehovah mitafy, eno misikina hery izy. Ary izao rehetra izao nampitoerina ka tsy hetsika. Ny seza fiandriananao nampitoerina hatramin'ny fahagola. Hatrizay ianao. Manadra-peo ny ndrika Jehovah, eny manadra-peo ny ndrika. Mampirondrona ny feony ny ndrika, mihoatra noho ny rano sady be ny mahery. Eny mihoatra noho ny onjan-dranomasina lehibe, ny voninahitra Jehovah ny amin'ny avo. Ny teny vavolombelonao dia marina indrindra, fahamasinana no mendrika ny tranonao, mandritra ny andro maro Jehovah. Amen. Ataontsika ny hira voalahatra.
endrika hivavaksika tofoko. Andriamanitro, lehibe tokoa ny fitiavanao ny fahasoavanao izay arotsaka ao aminay isan'andro ka tsy mahalandritra anay toy izao. Misaotra indrindra ray noho ny fahavelomanay amin'izao maraina vao omenao izao. Mankasitraka ny amin'ny fitantananao fa tsapanay fa miara-mandeha aminay tokoa ianao ka tonga soamantsara ato an-tranonao izahay. Misaotra indrindra ray zanaka fanay masina ny amin'ny zavatra rehetra. Misaotra koa fatarihinao izahay amin'ity volanty hiavao ao aminao. Ataonay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy izay nampianatra anay vavaka manao hoe Rainay eo izay any an-danitra, ho masina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay ny anasaza ao anay ary mamela ny elikay tahaka ny amelanay izay miloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Asaina ny ankizy sy ny tanora mba hitsangana. Iaraka vavakantsika. Ry Andriamanitra Rainay eo mbola faly midera misaotra ary mankalaza ny anaranao izahay amin'izao fotoana izao. Misaotra anao izahay fa mbola nomenao izao fotoana izao ahafahanay indray mandray ny anatra avy aminao ho an'ny ankizy ary ho anay tanora. Dia aoka Tompo ny fanainao masina no irotsaka ato anatinay, ahafahanay mitadidy izany ary ahafahanay koa mampiatra izany amin'ny fiainanay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Afaka mipetraka isika. Ny teny izay angalantsika lesona indray anio dia ny teny izay hitantsika ao amin'ny Isaia 7:7, andininy 5:10. Isaia 7:7, andininy 5:10. Niaraka vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Mety manadino ny zanany minono va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin'ny zanaka nalaoky ny kibony? Eny, mety manadino ihany izy, fa izao kosa tsy mba manadino anao hoy Jehovah. Amen. Andeha isika hiaino tantara kelin-drabe. Rabe dia lehilahy anankiray mpitondra mpamily. Tsy mpamily taxi be izy dia tsy mpamily camion koa, fa mpamily fiarakaretsaka na taxi hoy isika. Indray andro rabe rehefa niala tao an-trano andeha hanao ny asa aman-draharaha izay fanaony andavanandro, dia novelominy ny fiara ary nandeha ny tanàna maro izy sy fiantsonana ny fiarakaretsaka. Dia gaga izy fa ohatrany tsy misy olona mihitsy manakana anazy sy manontany azy. Dia rehefa hariva nefa ny andro dia natsiaro vizaka izy, reraka ary nijereny ny lasantsy laniny dia efa niteraka fa tsy antoka be ho azy. Dia hariva ihany moa ny andro dia lasa izy nody.
rehefa nody izy ka iny izy apiditra ny fiara ao amin'ny garage iny dia taitra izy. Akory ny agagano ianareo fa aikay adino ihany nametaka an'ilay soratra taxi teo ambonin'ilay fiara. Dia zay izy vao tonga saina hoe aikay izay nahatonga anazy tsy nisy nanontany tsy nisy olona mba hoe nanakana anazy mihitsy teny an-dalana. Avelantsika eo iny tantariny fa ny anatra izay azontsika tsoahana amin'izany rehefa misy zavatra dintsika dia tsarovy fa misy fahabangana koa eo amin'ny fiainantsika. Dia rehefa manadino ny fiarana amin'Andriamanitra tsika dia matiantoka be lavitra noho ny nanjohan'ny rabe. Matetika koa hodintsika tsy hita na isika ny manadino ny fisian'Andriamanitra. Dia nefa isika rehefa manadino iny hatritsika te hanao sitrapontsika dia tsy te halala ny fisiany mihitsy hoe any aloha ianao Andriamanitra fa aleo izany mba hanao an'izao. Dia tsarovy fa rehefa hanomboka zavatra anankiray isika n'aiza n'inona zavatra ataontsika dia tokony ampiarahantsika amintsika eny foana Andriamanitra. Dia andeha ary averintsika vakiana ilay teny izay hita ao amin'ny Isaia 7:7 andininy fa 5:20 amin'ny anaran'ny Tompo. Mety manadino ny zanany amin'ny va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin'ny zanak'analokan-kibony. Eny, mety manadino ihany izy, fa izao kosa tsy mba manadino anao. Amen. Miaraka hivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao izay eny amin'ny anatra izay nomenao anay androany. Aoka Tompo izahay mba hiaraka aminao ahatsiaro anao foana amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ataonay n'aiza toerana misy anay. Dia aoka Tompo izahay mba hiaina araka ny teninao araka ny lalanao hatrany. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Miaraka mamaky izay teny soratra masina isika, izany dia hitantsika eo amin'ny mpanjaka voalohany. Mpanjaka voalohany toko 9 ny 5 ka hatramin'ny 5:15.
Mpanjaka voalohany toko fahatelo ny andin'ny fahadimy ka hatramin'ny andin'ny fahadimy ambin'ny folo. Rehefa ity izany dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Taoko ivehoana no isehon'i Jehovah tamin'ny Solomona tamin'ny nofo noho ny alina, ary hoy Andriamanitra, angatao izay tianao omeko anao. Dia hoy Solomona, ianao efa naneho fahasoavana lehibe tamin'ny Davida raiko mpanomponao, araka ny nandehanany teo anatrehanao tamin'ny tsy fivadiana sy ny fahamarinana ary ny fahitsiny fony taminao. Ary ianao efa nitahiry izao fahasoavana izao ho azy, dia nanomezanao azy zanakalahy hipetraka eo amin'ny seza fiandrianana tahaka ny amin'izao anio izao. Ary ankehitriny, Jehovah Andriamanitra, ianao efa nampanjaka ahy mpanomponao andivy an'i Davida raiko. Nefa izao dia mbola zaza ihany, ka tsy fantatra akory izay fivoaka sy fiditra. Ary izao mpanomponao koa dia ao amin'ny olonao izay novidianao, sady olona betsaka tsy tambo isaina, ary tsy hita isa noho ny hamarony. Koa omeo ahy mpanomponao saina malady hoentiko mitsara ny olonao, ahaizako manavaka ny soa sy ny ratsy. Fa iza moa no mahay mitsara izao olonao betsaka izao? Ary sitraky ny tompony nangatahiny Solomona izany zavatra izany, ka dia hoy Andriamanitra taminy, satria nangataka izany zavatra izany ianao, fa tsy ny ho ela velona, na harena, na ny amin'ny fahavalonao, fa fahaizana hitsara no nangatahinao. Dia indro efa nanao araka ny teninao aho, ka indro efa nanome saina endry sady mahiratra, ka tsy nisy tahaka anao teo alohanao, ary tsy ho isy tahaka anao ny atao arianao. Ary na izay tsy nangatahinao azy dia efa nomeko anao koa, dia harena sy voninahitra, ka tsy hisy mpanjaka tahaka anao amin'ny andronao rehetra. Ary raha handeha amin'ny lalako ianao ka hitandrina ny lalako sy ny didiko, tahaka nandehanan'i Davida rainao, dia ataoko ho ela velona ianao. Ary dia nahatsiaro Solomona, ka indro fanofy izany. Ary noho ny tonga tany Jerosalema izy, dia nitsangana teo manoloan'ny fiara faneken'i Jehovah, ka nanatitra fanatitra hodorana sy fanatim-pihavanana, ary dia nanao fanasana ho amin'ny mpanompony rehetra izy. Kohotianina faharoa toko fahaefatra atomboka amin'ny andin'ny fahaenina ambin'ny folo ka faranana amin'ny andin'ny fahavalo ambin'ny folo. Kohotianina faharoa toko fahaefatra atomboka amin'ny andin'ny fahaenina ambin'ny folo ka faranana amin'ny andin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ary tsiketraka izahay fa na dia mihalevy na aza ny toetra ivelany, dia avoazina isan'andro kosa ny toetra anatiny. Fa ny fahoriana maivana izay vetivety foana dia maika miasa fatratra indrindra ka mahatanteraka voninahitra mavesatra mahatra mandrakizay ho anay. Raha tsy mijery ny hita izahay fa ny tsy hita, fa ny hita dia ho vetivety foana, fa ny tsy hita no haharitra mandrakizay. Iarakitsangantsika ianao filazantsara. Filazantsara hita ao amin'ny Jaona toko fahasivy andiny fahaefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby telopolo. Jaona toko fahasivy andiny fahaefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby telopolo. Dia niantso ilay jamba teo alohany indray izy ka nanao taminy hoe ome voninahitra Andriamanitra izay mahalala fa mpanoty izany lehilahy izany, fa izy namaly hoe tsy fantatro na mpanoty izy na tsy, zavatra iray aloha ihany no fantatro. Jamba teo aloha fa mahiratra aho izao. Dia hoy izy taminy, inona no nataony taminao? Nanao ahoana angeno nampahiratana ny masonao? Dia namaly azy hoe izy efa voalazako taminareo raha teo, fa tsy nihaino ahy ianareo. Nahoana no te hihaino indray ianareo? Moa te ho mpianany kova ianareo? Dia nanevateva azy izy ka nanao hoe ialany no mpianany, fa izahay mpianatry Mosesy. Izahay mahalala fa Mosesy no nitenenan'Andriamanitra, fa ny amin'izany lehilahy izany dia tsy fantatray izay nihaviany. Raha lehilahy namaly azy hoe
mba mahagaga tokoa ilay izany fa tsy fantatrareo izay niaviana nefa nampahiratra ny masoko izy. Fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino mpanota fa izay mivavaka aminy sy manao sitrapony no henony. Hatrizay tsy mbola rehefa nisy nampahiratra ny maso niteraka jamba. Raha tsy avy amin'Andriamanitra izany lehilahy izany dia tsy mahefa nahinona izy ary namaly ireo ka nanao taminy hoe tena teraka tamin'ny ota ialahy ka ialandray va no mampianatra anay dia norohany izy. Amen. Ray masino manomasihany amin'ny fahamarinana teninao fahamarinana. Amen. Kivavaka isika Andriamanitra hainay eo hainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao misaotra anao izay haino ny nanomezanao aminay ny teninao izay fanilo ny tongotra sy fanazavana lalanay ankehitriny raha ho hazavaina aminay ny teny izany dia mangataka aminao izay hainy androtrahanao ny fanahy masinao ao amin'ny mpanompinao ianao ane anendriny lelany ka tsy hisy afa-tsy izay afatra tianao ampitaina aminay no hazavainy. Taroy ihany koa izay mpino mba ho mpiaino-pakatoa fa tsy mpiaino-panadino amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany misaotra raha eo. Amen. Petraka ny fiangonana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ny soratra masina izay angalantsika ny afatry ny tenin'Andriamanitra dia arak'izay hita amin'ny Korintianina 2:4 ny 5:12 ka hatramin'ny 5:20. Korintianina 2:4 ny 5:12 ka hatramin'ny
7:20. Fanazavana lava no nataon'ny Paoly apôstôly noho ny tsy maintsy nanehony fa izy dia apôstôlin'ny Kristy. Amin'ny maha apôstôlin'ny Kristy azy dia nasehony fa ambony ny filazantsara mihoatra noho ny amin'ny lalàna. Tamin'izany fotoana moa mihevitra ny olona ary nafana tao anatin'ny olona izany hoe fitandremana ny lalàn'ny Mosesy izany. Ary ny fahamboniny izany filazantsara izany no nahatonga ny Paoly apôstôly nanolo tena ho mpitory ny filazantsara ho mpanompo ny filazantsara. Rehefa mamaky an'ity Korintianina 2:4 ity isika dia ao no anehony Paoly apôstôly ireo karazana fahoriana maro samihafa izay tsy maintsy ny aretany noho ny amin'ny filazantsara. Ny fanekeny fahambony ny filazantsara no mahatonga azy nanaiky hiaritra ireo karazana fahoriana maro samihafa satria aminy zany filazantsara izany ny tokony hoekena mihoatra noho ny tenany. Miaritra fahoriana izy noho ny amin'ny filazantsara. Ary eo ihany koa no hieritreretantsika hoe raha ohatra ka ny kristianina miaritra fahoriana noho ny amin'ny filazantsara, inona no lesona azontsika raisina avy amin'ity soratra masina ity? Ny kristianina miaritra fahoriana noho ny amin'ny filazantsara, voalohany dia havaozin'ny fanahy masina. Havaozin'ny fanahy masina izy. Dia iarahantsika rehetra mamaky ny 9:40. Korintianina 2:4, ny 9:40. Iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tsy ketraka izahay fa na dia mihalevona aza ny toetra ivelany dia vaozina isanandro isanandro kosa toetra anatiny. Eto dia zarain'ny Paoly apôstôly roa ny tenan'olombelona. Misy ny toetra ivelany dia misy ny toetra anatiny. Ny toetra ivelany dia entina ilazana ilay nofo amandra, ilay tena mety marary, ilay tena izay malemy, ilay vatana izay mety hiaran'ireo karazana fahoriana maro samihafa, eny mety hiaran'ny fahafatesana mihitsy aza. Eo amin'ity Korintianina 2:4 ity dia misy fomba maro nentin'ny Paoly apôstôly nanehona an'izany fahalemeniny no famandra zany. Ao ny filazany azy toy ny vilany tany, ilazany an'le hoe ny tenany, nofo mety maty, olona taloha, entina ilazana ny toe-batana izay tsy azo avaozina. Rehefa simba ny vatana dia tsy azo avaozina ireo hoy Paoly apôstôly. Tao ihany koa nanehony fa misy ny toetra anatiny. Ny toetra anatiny dia ny olombelona kristianina no tiana hambara amin'io. Ilay maizy azy ny olombelona, ilay aina izay azo ny fanahy masina itoerana sady manaiky hotariany fanahy masina no tiany Paoly apôstôly ambara amin'ilay hoe toetra anatiny. Io toetra anatiny io no mahatonga ny kristianina ho lasa tempolin'Andriamanitra araka ny filazan'ny Paoly apôstôly azy. Koa raha miteny zany ny soratra masina eto, havaozina isanandro isanandro ny toetra anatiny, dia izao no tiana hambara amin'izany.
amin'ny maha-olombelona nofo aman-draha, amin'ny maha-olombelona izay mety mizaka ireo karazana fijaliana maro samihafa miatra amin'ny vatana, eny na dia kristianina azy izy, dia havozin'Andriamanitra isan'andro kosa ny toetra ao anatiny amin'ny alalan'ny asan'ny fanahy masina, dia vao maika mitombo amin'ny finoana any Kristy ny olona izay mino azy. Ary izay le fanavozana arakaraka ny hatsapana fa miasimba ny tena ety ivelany no mahatonga ilay olona mitombo hatrany amin'ny fiankinana sy ny fifikirana ary ny finoana any Jesosy Kristy noho ny amin'ny asan'ny fanahy masina. Ny olona mino zany dia avoziny asan'ny fanahy masina mandrakariva arakaraka ny hiatrehany olana sy zavatsarotra eo amin'ny fiainana, indrindra noho ny amin'ny filazantsara. Ry havana, ny soratra masina eto dia mampahatsiahy atsika fa ity tenantsika ity dia mety miatrika olana, miatrika fasairanana, miatrika aretina, ary mety ho simba sy ho levina mihitsy eny raha tsy simba noho ny amin'ny zava-misy ety amin'izao tontolo zao. Ho avy ny fotoana tsy maintsy atolotra ho amin'ny fahafatesana ity tenantsika ity raha tsy mbola tonga ny tompo. Mety mitranga eo amin'ny fiainantsika ary mety miatra amin'ny tenantsika ireo karazana olana maro samihafa, kanefa ao anatin'izany indrindra no ahatsiarovany kristianina fa na inona ny zavatra mitranga, na inona sedra, eny aretina mety mahazo ity tenantsika izay mety levina ity, avaozina isan'andro kosa ny tenantsika ao anaty. Eo zany no ampahatsivan'ny soratra masina antsika indray fa isika kristianina dia arakaraka ny ainantsika zavatsarotra sy manahirana isedrantsika olana maro samihafa izay mety miatra manaina noho ny amin'ny finoanany Kristy, noho ny amin'ny filazantsara, no vao maika mahatonga atsika mba tsiaro mandrakariva hitombo amin'ny finoana ary mitombo mihavao hatrany noho ny asan'ny fanahy masina. Raha atao amin'ny teny hafa zany dia zao hoe ny kristianina izay tena mino an'i Kristy dia tsy olona izay mety ho ketraka na ho kivy manoloana ny ady sarotra izay mety miatra manaina, fa vao maika aza mahatonga azy hiteny tahaka ny nataony apôstôly Paoly manao hoe ary tsy ketraka izahay fa na dia mihalevina aza ny toetra ivelany dia avozina isan'andro kosa ny toetray anatiny. Arakaraka ny sedrana zavatsarotra no mahatonga atsika kristianina vao maika mitombo finoana hatrany, havozin'ny fanahy masina mandrakariva ny toetratsika ao anatiny, ny finoanana anatsika mba hahafahatsika mandroso hatrany amin'ny asa fanompoana izay niantson'Andriamanitra atsika. Tsy misy fiantraikany amin'ny toetra anatiny ny fisiany karazana fahoriana maro samihafa izay sedrain'ny tenantsika, izay sedrain'ny vatantsika, fa vao maika aza mahatonga atsika hiatrika ny asa fanompoana, handroso hatrany amin'ny fivavahana, hifikitra amin'ilay Jesosy Kristy, satria izy no ilay manavao atsika isan'andro ahafahatsika manompo azy bebe koa eo amin'ny fiainantsika. Noho izany ary ampahatsivan'ny soratra masina eto, aza ketraka manoloana ny ady sarotra izay atrehanao, aza kivy manoloana ny fiaretana noho ny amin'ny filazantsara, aza miemotra raha tojady sarotra na aretina na fasairanana na inona eny
hatramin'ny fahafatesana aza mila matoky an'Andriamanitra isika fa ny fanahiny masina izay mitoetra ao anatitsika no manavao mandrakariva ny toetra ao anatitsika dia ny finoantsika izany. Raha atao mivantambantana kokoa zany dia zao hoe raha misy olona misedra olana zavatsarotra amin'ny fiainana nefa kristianina izy ka miemotra dikan'izay tsy miasa tao amin'ny fanahy masina, tsy nanavao azy ny fanahy masina. Ny olona izay navaozy ny fanahy masina dia tsy miemotra fa voamaky aza mandroso hatrany amin'ny finoana, satria ilay asan'ny fanahy masina, ilay fanahy masina ao anatitsika no mahatonga atsika tsy hoketraka, tsy hokivy amin'ny zava-misy miatra amin'ny tenantsika ity ivelany noho ny amin'ny filazantsaka. Ho any amin'ny bokin'ny mpanjaka isika, mpanjaka voalohany toko fahatelo, mpanjaka voalohany toko fahatelo. Mpanjaka voalohany toko fahatelo, ny andininy fahasivy. Mpanjaka voalohany toko fahatelo, ny andininy fahasivy, iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Koa omeo ahy mpanomponao. Rehefa napetraka ho mpanjaka i Solomon dia nanontany azy Andriamanitra, inona no ilainao, inona no menanao? Dia inona no nangatahany Solomon? Nangataka saina, saina malady, saina malady, fahendrena, fahendrena na farany tatsaina, farany tatsaina no nangatahany mba hafahana mitondra ny firenena. Jereo tsara fa tsy mba nangataka izy, inona ohatra? Voatanisa ao, inona ny tsy nangatahany? Tsy nangataka ny ho ela velona izy, tsy nangataka harena izy, tsy nangataka na inona izy, fa inona nangatahany? Saina malady, mba hafahany mitsara ny vahoaka. Inona ny tiany soratra masinambara? Ny olona izay avozy ny fanahy masina, ny olona izay manana ny fanahin'Andriamanitra, dia rehefa mangataka izy, inona no angatahany? Dia ny zava-panahy no angatahany, ny zava-panahy no angatahany, mba hafahany manao ny asan'Andriamanitra arak'izay niantson'Andriamanitra azy. Solomon no fidian'Andriamanitra ho mpanjaka, napetraka Andriamanitra amin'ny toerana mahampanjaka izy, nangatahany tamin'Andriamanitra dia ny zava-panahy, mba hafahany maneho ny asan'Andriamanitra amin'ny asa izay napetraka taminy. Dia tahaka izany koa isika ry havana, ny ampianarin'ny soratra masinatsika, ny amin'ny andraikitra izay raisinao, raha mangataka amin'Andriamanitra ianao, raha manontany ianao Andriamanitra, inona no ilainao? Ny olona mino an'Andriamanitra dia izao, izay mangataka amin'Andriamanitra ny toe-panahy mba hafahany manatanteraka ny asa. Ary zany manahirana, indraindray harena sy voninahitra sy tahaka zany no angatahan'ny olona, tsy zavatra tsy ilaina akory zany, fa jereo tsara ny filazan'ny soratra masina azy eto. Ndeha moa jerentsika ny andininy faharoa ambin'ny folo, mpanjaka voalohany toko fahatelo, ny andininy faharoa ambin'ny folo, iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Eo dia
ilay nangatahany Solomona tamin'ny Jehovahandriamanitra nomen'Andriamanitra fa mihoatra lavitra noho izany eo amin'ny 7:70 iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ny arena sy ny voninahitra izay zavatra tsy nangatahany Solomona dia nomen'Andriamanitra azy zany. Ny soratra masina eto dia mampianatra antsika rehefa ny zava-panahy no angatahantsika amin'Andriamanitra na izay tsy nangatahantsika azy dia omen'Andriamanitra antsika satria fantatra Andriamanitra fa isika dia tia azy. Ary ambaran'ny soratra masina eto moa eo amin'ny 10:10 fa sitraky ny Tompo nangatahany Solomona izany zavatra izany. Raha mangataka amin'Andriamanitra zany tsika, inona no mba omenanao, inona no mba irinao, inona no angatahanao, samy manana izay mety manery azy isika tsirairay, samy manana ny faniriny sy izay tia ny angatahana. Fa izao ny ampianariny soratra masina atsika, raha mangataka isika dia mangataka ny toeran'ny fanahin'Andriamanitra mba hahafahantsika miazona mandrakariva ny finoanan'i Kristy ary mihoatra lavitra noho izay angatahantsika azy. Omen'Andriamanitra atsika raha misafidy ny amin'izany zava-panahy izany isika. Hamaranantsika azy eo amin'ny 7:70 Mpanjaka voalohany 7:7 iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Dia ataoko hoela velona ianao. Ny soratra masina zany dia mampianatra antsika. Ty tena antsika ity. Raha mizaka ireo karazana fahoriana maro samihafa isika eo amin'ny fiainantsika andavanandro, ireo karazana olana sedraitsika satria mpanompon'Andriamanitra isika, dia tsy maintsy mizaka an'izany. Dia izao ny ampianarin'ny soratra masina, raha ilay fanahin'Andriamanitra ao anatintsika dia Andriamanitra manao antsika hoela velona, tsy matahotra fahafatesana ary tsy mieritreritra ny amin'izany hoela velona sa ho vetivety dia ho faty ny olon'Andriamanitra, fa ny olona mino an'i Kristy hitoerany fanahin'Andriamanitra avozin'ny herin'ny fanahy masina dia matoky an'ilay Andriamanitra izay efa nifidy azy sy inony ka nametrahany ny fiainany manontolo. Ny kristianina miarotra fahoriana noho ny amin'ny filazantsara faharoa dia manantena ny fiainana mandrakizay, manantena ny fiainana mandrakizay. Andehantsika iverina ny amin'ny Koritianina faharoa toko fahaefatra. Koritianina faharoa toko fahaefatra. Iarahantsika rehetra mamaky ny andininy faha 7:70 sy ny andininy faha 8:20. Koritianina faharoa toko fahaefatra, ny andininy faha 7:70 sy ny andininy faha 8:20. Iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Fa ny fahoriana maivana izay vetivety foana dia maika miasa fatratra indrindra ka manatanteraka ny voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay. Raha tsy mijery ny hita izay fa ny tsy hita, fa ny hita dia vetivety foana, fa ny tsy hita dia maharitra mandrakizay. Eto dia zarain'ny Paoly apôstôly roa ndray ny vanim-potoana. Mijery i Paoly apôstôly ka milaza fa misy ny hita ary misy ny tsy hita. Ny hita dia ilay ambara eto fa vetivety foana. Raha ny zava-misy niatra tamin'ny fiainan'ny Paoly apôstôly no ambara eto dia tsy inona akory fa rehefa mijery an'ilay fahoriana, fisedrana, ady sarotra izay niainany amba apôstôly azy izy, dia toa alaim-panahy
te hieritreritra hoe mafy loatra zany zavatra miatra amin'ny fiainako zany. Kanefa na dia mieritreritra azy izy ny amafy ny fahoriana izay sedrainy dia tsy kivy izy. Ny antony dia satria fantana fa ilay hita maso dia vetivety foana. Io hita maso io dia tsy inona akory fa na ny tenany na ny zavatra izay iainany amin'ny fiainana andavanandro. Ny zavatra izay iainana amin'ny fiainana andavanandro, izao zavatra rehetra hita ny masontsika izao, vetivety dia ho levina. Tahaka zany ihany koa ny tenany. Ny tsy hita dia io ilay maharitra mandrakizay, dia tsy inona akory fa ny fiainana mandrakizay. Paoly apôstôly ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny zavatsarotra izay ny ainany dia tsy mijery ny hita izy fa mijery ny tsy hita. Rehefa mibanjina ny lanitra sy ny voninahitra ho azo nohony amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy, Paoly apôstôly dia tsy kivy izy, tsy ketraka izy, satria fantana fa maivana izao fahoriana iainany amin'izao andro ankehitriny izao raha mitaha amin'ny voninahitra lehibe izay omen'ny Tompo azy. Ary zay ny nahatonga azy tsy kivy, tsy ketraka, satria manana fanantenana amin'ilay voninahitra maharitra mandrakizay. Noho izany fanantenana atao amin'ny Paoly apôstôly zany dia ambarana fa vao maika miasa fatratra izy. Zany hoe na inona ny fahoriana izay miatra taminy, na inona ny amafiny ady atrehany noho ny amin'ny filazantsara, dia izao tsy ketraka izy fa vao maika manosika azy hanao ny asan'Andriamanitra izany. Miasa fatratra i Paoly apôstôly ho fampandrosoana ny filazantsara, tsy nataony ho sakana ny tsy fahafahany na izay mety fahalemena miatra amin'ny vatana, fa vao maika ary mieritseritra hanao ny asan'Andriamanitra mihoatra noho izay efa nataony izy mba azahoany mandova ny fiainana mandrakizay. Ry havana, ny soratra masina eto dia mampianatra antsika indray ny zava-misy ety ambonin'ny tany, ny zava-misy izay hita ny masontsika, eny ity tenantsika ity dia manelingelina sy manozongozona ny finoana sy fanantenana ny fiainana mandrakizay izay omanin'Andriamanitra ho atsika. Ny zavatra rehetra izay hitatsika dia manozongozona ny finoantsika. Ny zavatra rehetra izay iainantsika dia manozongozona ny finoantsika. Ka mahatonga atsika kristianina indraindray toa misalasala, eny mieritreritra mihitsy azy hanary ilay fanantenana, dia ilay fanantenana voninahitra maharitra mandrakizay. Ary zany no mahatonga ny olona sasany rehefa mitranga ny olana, mitranga ny fahasairanana, dia miemotra ny asa fanompony izy, miemotra tsy manao ny asan'Andriamanitra izy, ary indraindray aza ny fiangonana aza dia tsy hidirana. Rehefa very fanantenana ny olona dia tsy afaka miasa ary tsy miasa ny asan'Andriamanitra. Manahirana ny olona izay tsy manana fanantenana ny anome voninahitra an'Andriamanitra, satria ilay fanantenana ao anatiny hery entiny manosika azy hiasa ny asan'Andriamanitra. Ka rehefa tsy manana izany fanantenana izany izy dia tsy manana hery entina miatrika ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Mampahatsiahy atsika indray ny soratra masina ry havana, na inona ny zavatra mitranga, na inona olona nasedraina eo amin'ny fiainantsika andavanandro, dia tsarovo mandrakariva fa kristianina isika, mino an'i Kristy isika, tsy amin'izao fiainana izao ihany no iorena ny fanantenantsika, fa ny fanantenantsika dia amin'ny fiainana mandrakizay. Dia ilay fiainana mandrakizay tsy azo ampitahaina na amin'inona
ny amin'izay voninahitra, ny amin'izay fahefana, ny amin'izay fahatsarana, eny ny amin'izay mety fahoriana misy ety amin'izao tontolo zao, dia tsy azo ampitahaina ny amin'ny voninahitra lehibe izay omanin'ny Tompo ho antsika izay mino, raha maharitra amin'ny finoana isika. Ny fananantsika finoana no manosika atsika hiasa ny asan'Andriamanitra. Tsy mety ary tsy ekeny soratra masina ny fiheverana sy ny filazana fa manana finoana kanefa tsy manao ny asan'Andriamanitra. Ny olona manana finoana tsy maintsy manao ny asan'Andriamanitra, entiny maneho izany finoana izany. Noho izany, ny olona manana finoana dia olona izay manantena ny fiainana mandrakizay. Ary noho ny amin'izay sy ny fanantenana izay, mahatonga ny olona manana finoana hiasa ny asan'Andriamanitra. Noho izany, ataovy ny asan'Andriamanitra, ary ny lehibe indrindra amin'izany dia ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Omeo voninahitra Andriamanitra amin'ny fiainanao manontolo. Omeo voninahitra Andriamanitra amin'ny ataontsika rehetra, amin'ny fisainantsika, na inona ataontsika, tsarovo mandrakariva. Izao fanontaniana izao hoe, manome voninahitra n'Andriamanitra ve ity zavatra ataoko ty sa tsia? Isaky ny anao zavatra anankiray isika, eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny fanompontsika, dia tsarovo mandrakariva. Ary omeo ny valiteny hoe, manome voninahitra n'Andriamanitra ve ity ataoko ty sa tsia? Rehefa tsy manome voninahitra n'Andriamanitra, dia aleo izay manome voninahitra n'Andriamanitra no ataontsika. Aoka tsisy na inona hanafoana ny fanantenana ao anatinao, na ny zavatra avy any ivelany, na ny tenanao, aza vela ho sakana, hanakana ny finoana, ny fanantenana ao anatinao. Fa velombelom'ny mandrakariva ny fanantenana ao anatinao, mba hahafahanao matoky fa raha ho avy ny fotoana handovana ilay fiainana mandrakizay, dia isany isitraka izany voninahitra lehibe izay efa nomanin'ny Tompo ho an'izay rehetra mino azy zany ianao. Eto ampamaranana ary ampahatsiahivina atsika izay nambara teo. Voalohany, ny kristianina miaritra fahoriana noho ny amin'ny filazantsara dia havaozin'ny fanahy masina. Ny olana, ny fahoriana, ny fahafatesana izay mety miatra amin'ity tenantsika ity dia tsy sakana, ary tsy ataontsika sakana ny amin'ny hanorenantsika ny finoana an' Jesosy Kristy, satria efa nomena ny fanahy masina isika. Ilay fanahy masina ao anatitsika no mamelombelona ny fanahytsika, ahatonga atsika hitombo finoana trany isaky ny miatrika zavatsarotra, arakaraky ny hiatrehantsika ny zavatsarotra sy olana maro samihafa eo amin'ny fiainantsika no vao maika mahatonga atsika handroso hatrany amin'ny finoana an' Jesosy Kristy. Zavatra faharoa nambara tamintsika teo dia zao: ny kristianina miaritra fahoriana noho ny amin'ny filazantsara dia manantena ny fiainana mandrakizay. Ny zava-misy ety ambonin'ny tany, na ny any ivelany, na ny tenantsika, dia manozongozina ny fanantenantsika avokoa. Amin'ireny rehetrareny anefa, ny ampianarin'ny soratra masinatsika, aoka tsy ho levona ny fanantenanao. Ny fanantenanao anatitsika hery manosika atsika hanao ny asan'Andriamanitra, ahatonga atsika tsy ho kivina ho ketraka manoloana ny zava-manahirana, fa vao maika aza hiasa ny asan'Andriamanitra, haneo ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fiainantsika manontolo sy amin'izay rehetra mijery atsika, satria manantena isika fa handova ilay voninahitra lehibe efa nomanin'i Jesosy Kristy ho atsika,
dia ny fiainana mandrakizay izany. Engany ho amintsika izany teny izany, ka iorina tsara amin'ny finoana isika ary tsy ho levina ny fanantenantsika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Vavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra rainay izay ny an-danitra, misatranao indrindra zahay ny amin'ny teninao izay nampitondrainao ny mpanomponao, izay nanambaranao ny afatra tianao iainanay tsirairay avy mpianakavin'ny finoananay tamin'ity androany ity. Ambaranao tamin'izany fa ny kristianina miatrika ny fahoriana noho ny filazantsara dia ahavaozy ny fanahy masina. Olona efa nantsoinao amin'ny finoananao Andriamanitra izahay, noho izany dia olona mino. Ary rehefa olona mino izay, izany no ahavaoziny izany fanahy masina izany isan'andro isan'andro. Fiainana amin'izao tontolo izao na eto ambonin'ny tany dia tsy laozany ny olana na ny fahasarotana, indrindra fa ny fiainana kristianina. Saingy ahavaoziny fanahy masina kosa noho ny finoana an' Jesosy Kristy. Ary rehefa manaiky havaoziny fanahy masina tokoa izahay, dia tsy ketraka na dia misedra fahoriana azy noho izany finoana izany. Ary tsy miemotra manoloana ny zavatsarotra izay misy iainana eto ambonin'ny tany, fa ny fanahy masina no miazona nay tsirairay avy mba tsy hiemotra amin'ny finoana. Manoloana izany soratra masina izany anefa, manoloana izany hafatrao izany anefa Andriamanitra, dia mahatsiaro izahay fa tsy tanteraka, satria rehefa miatrika ny fahoriana indraindray izahay dia miemotra, tsy mahajoro amin'ilay finoananao Jesosy Kristy tomponay. Ary indraindray azy ihany koa dia tsy manaiky ny havaoziny fanahy masina hanika ketrika sy kivy rehefa sendra izany fahoriana izay misy eto amin'izao tontolo izao izany. Izany no hifonanay sy hibebahanay aminao Andriamanitra. Ianao Andriamanitra ilay mpamindra fo sy mpamela elokay. Mba mindra fo aminay Tompo, mamela ny elokay. Ary nambaranao taminay ihany koa, ny kristianina miatrika ny fahoriana noho ny filazantsara dia manantena ny fiainana mandrakizay. Fiainana mandrakizay izay tsy hita kanefa fanantenanay kristianina. Ny zavatra hita mantsy dia tsy mba haharitra fa vetivety foana. Ary ny zavatra hita tsy mba fanantenana, araka ny teninao hoe atao ahoana moa hanantena ny zavatra hita, fa ny tena finoana dia ny manantena ny zavatra tsy mbola hita. Ary ny tena kristianina dia tsy mampifantoka ny finoana amin'izany zavatra hita izany, fa ilay zavatra tsy hita
izy nefa nampanantenanao Andriamanitra dia ny fiainana mandrakizay satria araka ny teninao hoe sambatra ny tsy nahita kanefa mino. Tompo, matetika izahay dia mampifantoka ny finoanay amin'ny zavatra hitan'ny masonay amin'ny fahitana maro samihafa, ka rehefa eo anatrehany zavatra mbola tsy hita izahay dia lasa zara fahazara ny andrinesanay ilay fiainana mandrakizay izay nampanantenanao anay tsirairay avy. Ka izany indrindra no mahadiso anay araka ny afatra nampitain'ny mpanomponao taio dia hifona anay sy bebahanay aminao izany. Mamindrafo aminay Andriamanitro, mamilany elokay. Fankehitriny kristianina izahay ary tsy maintsy hiatrika ny fahoriana noho ny filazantsara. Anaiky no havaozan'ny fanahy masina ary anantena ny fiainana mandrakizay izay fa nampanantenanao anay tsirairay avy. Matoky izahay Tompo fa ianao no dia Andriamanitra mpamindra fosa, be famindram-po sady maro-po, no amela ny fahadisoanay ary nohony amin'ny Jesosy Kristy no azahoanay antoka izany. Izy efa nanolotra ny tenany ho faty hamonjy anay teo amin'ny hazo fijaliana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka. Amen.
riavana malala raiso ampifaliana sy amin'ny fanantenana eo ampitsanganana ny teny famelan-keloka atolotra ny tompo ho antsika. Hoy ny tompo, noho ny anarako dia hononoko ny fahatezerako, ary mba hiderana dia manindry fo ny aminao aho. Dia ho fafazoko rano madio ianareo ka adio, ny mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no anadioviko anareo, ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko anatinareo, ary hoesoriko amin'ny nofinareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo, ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka ahatonga nareo andeha araka ny lalako sy tandrina ny fitsipiko ka anaraka azy. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelona ho azy rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ambara ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa voavela ny helokareo noho ny anaran'ny masina. Aleluia, amen. Fasambatra ny olona izay voavela ny helo sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy sainy Jehova heloka ary tsy misy fitoka ny fanahiny. Amen. dia iombona amin'izao vavaka fangatany izao isika riavany. Vavaka isika. Ry Andriamanitra tompo sy pary anay io, pary anay ianao ka manavao anay, pary ianao ka mitaona anay hiavao hatrany. Nasehonao anay fa mila mihavao izahay raha indray marina ny finoana ao Andriamanitra tokana, satria misy ny fahoriana lovanay noho ny filazantsara, fa ny kristianina miaritra fahoriana dia avaozy ny fanahy masina, ka hitombo amin'ny finoana amin'ny sedra zava-sarotra azy, ary manantena ilay voninahitra maharitra mandrakizay. Tompo, miaino anao izahay, dia mino somatoko fa omenao aina sy fiavaozana avy amin'izany teninao izany. Aza vela ho fahazarana ho anay ihany ry Tompo Andriamanitra io, ny miaino anao. Mivavaka izahay ho andreo manamanjo noho ny fisarana mantany. Ianao Andriamanitra nanome hery ary hitahy azy ireny mandrakariva araka ny habeny fitiavanao. Avaozy amin'ny alalan'ny fanaino masina izy ireny, na misedra fahoriana aza dia hijoro hatoky amin'ny finoananao Andriamanitra. Ao kory misedra olana, mandalo fitsapana ao anatin'ny ady mafy ankehitriny,
ka mila ho kivy reraka ka mila tsy ahajoro intsony jareo amin'indra fonao sy ny fitiavanao izy ireny Tompo ka mpaherezo an-trany mba tsy ho tafasaraka aminao Andriamanitra fa hitoky amin'ny herinao hiaina sy hijoro vavolombelona ka hitombo ary hiavao an-trany amin'ny finoananao Andriamanitra. Tompo, mivavaka izay ho an'ny marary rehetra, na ireo izay miombana miaraka aminay eto ankehitriny, na ireo izay tsy tonga eto fa any atokantrano, any amin'ny toeram-pitsaboana, satria fantatra efa mpamonjy mora azo indrindra amin'ny andro fahoriana ianao, ary hainao ataony zavatra rehetra, ary ilay dia kapoka taminao Jesoa, dia ampy ahasitrana azy ireo. Ao ireo naty siaro fanontahina ao Andriamanitra, nanehoanao ny voninahitra ao. Tario izy ireny Tompo tsy ireare, fa anaiko ho avaozy ny fanainao masina, ka na amin'ny fahoriana na amin'ny fitahiana sy amin'ny fifaliana dia hitombo amin'ny finoana, ka tsy hitoky amin'ny zavatra mandalo izay hita ivelany, fa hanana fanantenana dia ilay fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesoa Kristy ilay mpiaino vavaka, nanaovana izany vavaka izany. Amen. Ho antsika izay voavina ireny famelan-keloka sy mino any Jesoa Kristy Tompo dia samy manambara ny finoantsika pahibe maso, koa ndeha ataontsika ny fanekem-pinoana apostolika izay raisantsika amin'ny fiangonana rehetra manerana izao tontolo izao manao hoe: mino an'Andriamanitra ray tsy to, mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesoa Kristy zanany lahy tokana tompontsika izay nitorotorona tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virgine, nijaly raha nanapaka amin'ny Pontio Pilato, nombona tamin'ny azy fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainan-tsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatery, niakatra ho any an-danitra, nipetraka eo ankavan'Andriamanitra ray tsy to, avy any no hiaviany tsara ny velona sy ny maty, mino ny fanahy masina aho. Fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Oka hipetraka ny fiangonana. Hira fa 8 sy 700 no ataontsika, ny andinin'ny voalohany sy ny andinin'ny faharoa, dia rosaty ireo ray aman-dreny izay hanolotra nyzany. 8 sy 700, andinin'ny voalohany sy ny andinin'ny faharoa. Riava malala rehetra ao amin'ny Tompo, ampifaliana no andraisantsika ity zaza voateraka ity eto an-tranon'Andriamanitra, dia raha mandimby soa farantsaniaina mitia Daniela. Izany dia noho ny fanindrindray aman-dreny te hisaotra an'Andriamanitra tompony fahavelomana sy te handray fampaherezana eto anatrehantsika fiangonana mba hatomombana ny fitaizana atao amin'ny zaza. Miaraba nareo ny fiangonana, arabaina nomen'Andriamanitra ny fara, fa hoy ny teny avy amin'ny soratra masina, fa ianao no nampivoaka ahy avy tao an-kibo, nankimina taminao hatrany am-boka aho, hatrany an-kibon-dreniko, dia Andriamanitro ianao.
ary rehefa tapitra ny andro fidiovana araka ny lalàn'i Mosesy dia nitondra azy niakatra tany Jerosalema izy mba hatolotra ny Tompo, koa tolotro ho an'i Jehova izy. Eny, amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'i Jehova izy. Ivavaka isika. Andriamanitra raina io, misaotra anao zahay noho ny fanoloran'ny ray aman-dreny ity zaza ity eto anatrehanao, ary mankasitraka indrindra anao noho ny famondraponao tsy miova amin'ny taranaka mifandimby araka ny fanekenao. Vavolombelony zany ity fianakaviana ity, ka miara-miompifaliana eto anatrehan'ny fiangonana manontolo amin'izao fotoana izao. Andriamanitra ray mpamorona anay tokoa ianao zay miara-monina aminay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao, noka ampiditra ity zaza ity, anampisa ny fianakaviana sy ny fiangonana ary ny firenena. Koa meteza ray io, hitany ray aman-dreny sy ny mpikarakara ianao, azahoany hery hanatotosany ny asa fikolokoloana sy fanabeazana ity zaza ity. Ampanjaka ao atokantranony ity fianakaviana ity, miteny sy ny fietsika mba ampitiavana mba hatsapany ity zaza ity, ny fitiavanao Andriamanitra miseho eo amin'ny fiainany andavanandro. Toa ny fanahy mazoto ny ray aman-dreny mba azahoany manolotra ny zaza ho amin'ny sakramentany batisa amin'ny fotoana mahamety izany. Ity zaza ity koa ny Tompo, tsy njovy na mitoetra na mandeha na miditra na mivoaka, ary ankinina eo am-pelatananao ny andro ny manontolo mba hizorany amin'ny fahatahorana anao. Dia voazisan'andro koa ny hery ny fiangonana mba azahoany mampita amin'ny taranaka ny fitiavana anao amin'ny fo rehetra sy ny saina rehetra ary ny fanahy rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao no entinay mangataka izany. Amen. Ento ity zaza ity, katario mba hitombo tena sy fanahy ary androso fity ao anatrehan'Andriamanitra sy ny olona, ary aoka hiomana ianareo amin'ny sakramentany batisa mba ahafahany zaza mitombo hatrany amin'ny fitahiana sy fahasoavana. Amen. Mangataka feonkira avy amin'ny fitendry zava-maneno. Izao dia tonga amin'ny fotoana ilazana ny raharahan'ny fiangonana isika. Ny tompo loharanom-piadanana ne hanome fiadanana anareo mandrakariva amin'ny zavatra rehetra. Fa izy no fihavanantsika izay naharay antsika roa tota ka nandrava ny hevitry ny fisarahana, fa tao amin'ny nofiny no nandravany ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didina tao ho tandremana, ary ampihavanantsika roa tota ho tena ray amin'Andriamanitra noho ny azo fijaliana izay namonoany ny fandrafiana, fa izy no ananantsika roa tota fanantonana amin'ny fanahy iray ho any amin'ny ray. Efesiana 2:4 sy 7:20. Toy izao indray vaovao tamin'izao maraina izao. Ny fifanandekona sy ny loholona izay iraisan'ny chapelle militaire rehetra izay atao any Manjakandriana ny sabotsy 7 ny volana Oktobra dia emitra amin'ny fotoana mamety azy.
Mivory ny bron fiangonana ny alahady 20 volana Oktobra amin'ny 7 ora maraina ary ny mpihevitra ra kosa dia ny alahady 17 volana Oktobra amin'ny 7 ora maraina. Vaovao avy amin'ny sampana. Ampatsahivina isika sampana sekoly alahady. Ampatsahivina isika mpampianatra fa misy fiofanana izay iarahantsika amin'ny eny Suzanna anio hariva amin'ny 2 ora sasany tolakandro. Manentana ny fahatongavantsika tsirairay ao amin'ny akany soamempita. Antsoina isika mpampianatra rehetra, ianareo ray aman-dren'ny mpianatra ary izay rehetra mpikambana atao anatin'ny sampana sekoly alahady mba ho tonga hanatrika ny fivoriana amin'ny heriny anio alahady 20 volana Oktobra amin'ny 7 ora maraina. Amin'io no anolorana antsika ny 3:22 sy ho fifankafatarana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra ary ihany koa ho fanomanana ny konsera n'ireo zanantsika. Miverina ny ratsanatan-ketsa ny hariva amin'ny 2 ora sasany. Sampana dorkasy finaritra. Miverina ny sampana rariva amin'ny 3 ora hianatra hira amin'ny fanomanana ny fiarahana amin'ny tany-ketsa. Sampana tanora kristianina finaritra. Androano anatotsana ny jeritodiky ny sampana koa antsoina isika mpikambana rehetra ny amin'izany. Izany dia atao amin'ny sosola aorian'ny fanompom-pivavahana. Ho totosaina mandritra izany ihany koa ny assemblée générale izay ilana amin'ny fanotronantsika rehetra mankasitraka sahady tompoko. Sampaty. Ampatsahivina isika KP FMT-ROS ny mpiandraikitra ny ray aman-dreny sy ireo filoha zanaky ny fiangonana fa ny tolakandro ny fotoana anatanterantsika ny fivorimbe ho fandaminana ny 3:22. Asaina isika ho tonga maro manomboka amin'ny 2 ora sasany ny fotoana. Safif finaritra. Ampatsahivina ny mpikambana, mpiandry, mpiomana, zanaky ny fifoazana ary ny 3F fa ny AG izay atao ny 17 volana Oktobra dia naroso ny 20 volana Oktobra aoriana amin'ny fitaovam-pivavahana. Aoka samy mitondra fitaovam-pihinanana daholo. Ny 3F dia nanatanteraka asa fitorianan-kira araka ny fanasana avy amin'ny FJKM mangatokana. Sampanasa AFF finaritra. Anio aorianan'izao fitaovam-pivavahana izao no anatanterahany Brao sy ny komitiny sampana ny fankatoavana ny 3:22 atao amin'ny akany soamempita. Mariana fa ireo tompon'andraikitra ara-panahin'ny sampana sy ny fikambanana mijoro eto amin'ny fiangonana no mandravitra ny komitiny sampanasa AFF koa manentana antsika hanatrika izany fotoana izany. Amin'ny alahady 20 volana Oktobra ho avy izao kosa no fotoanantsika mpikambana rehetra sy anentanana amin'ny fiangonana manontolo hanatrika ny fampianarana mitondra ny lohateny hoe fitondran-tena mialohan'ny fanambadiana. Izany dia manomboka amin'ny 3 ora torakandro ao amin'ny akany soamempita. Manantena ny fahatongavantsika rehetra. Rakim-pisaorana. Aleloia, miderahan'i Jehovah ry fanahyko. Midera sy mankalaza an'Andriamanitra no izay rehetra nataony teo amin'ny fiainako. Atolotra ho an'ny fiangonana. Rakim-pisaorana. Anandratra anao ry Andriamanitra mpanjako, ankalaza ny anaranao mandrakizay doria. Raha tsy mijery ny hita izahay, fa ny tsy hita, fa ny hita dia ho vetivety foana, fa ny tsy hita no aharitra mandrakizay. Misaotra ny Tompo noho ny valim-bavaka nomenao ny zanakay, dia mangataka vavaka ho an'ireo zanakay izahay sy ho anay menakavy amin'ny alehanay rehetra ary ny fianaran'ireo zanakay. Rakim-pisaorana atolotra ho an'ny pasteur Mikael, pasteur Misolo-toerana, pasteur Mpizajara, sampana dorkasy, sampana tanora ary ny sampana katekomena. Fisaorana. Ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana ny mpitandrina, diakona, ny mpitendry ary ny fiangonana no ny fahatanterahany fitaombavaka no fidiamandry ny avany Ramatoa Raoly Arsoa Vero Alisy,
ny 7 volana Oktobra. Ko manolotra fararakitra ho fanoizana ny asa fanompona. Misaotra tompoko ary manonona ny fiadanan'ny tompo ho aminareo. Izay indray ry havana vaovao iray tamin'izao maraina izao voninahitra ho azy irery ihany. Rakoto mamonjy Sofia Olga voatokanao mpiandry tao amin'ny fofikiri ankadikely lafy tamin'ny 5 Oktobra 2020 lasa teo mangataka azy androso ety aloha. Miarabanao ny fiangonana noho ny amin'ny fahasoavana lehibe izay nomeny tompo anao ary mampahery anao amin'izany asa sarotra izay napetraky ny tompo aminao izany. Ivavaka isika fiangonana. Andriamanitra tomponay io, mideranao zay mankalazanao, misaotranao zay noho ny asanao lehibe eo amin'ny fiainan'ny mpanomponao. Tianao ny mpanomponao ka nofidinao ho isan'ny mpiara-miasa aminao amin'ny fiandrasana ny ondronao. Fifaliana lehibe ho anay izany ary mariky ny fahatokinao anehonao fa eo amin'ny fiainan'ny fiangonana mandrakariva ianao. Petraka eo am-pelatananao ary ny fiantsona izay niantefa taminy ianao aneno hitahiry azy amin'izany andro izany, ampaharitra azy amin'ny asa fanompona ary indrindra ianteherany amin'ny fanatanterahana ny asa izay efa nifidiananao azy. Matoky ary zahay, mananteny zahay, fa ianao tsy ahafona asaraka azy amin'ny fotoana rehetra, na eo amin'ny fiainany andavanandro zany, na eo amin'ny fiainam-panompona zany, eny na inona eo amin'ny fiainany. Ny faniriny sy ny etaetany ianao no atanteraka izany. Mivavaka izahay ho an'ireo namanay izay nahatsiaro fa nandray fitahina sy fahasoavana avy taminao ka nisaotranao. Tompo, ianao aneno ametrahanay ny fiainany manontolo, ianao hitahiry ny mpanomponao ao aminao, hitasy ny soa azy ary indrindra ny fahasoavanao tsy hisaraka amin'izy ireny, tsy hisaraka amin'ny fiangonanao manontolo izay manantena sy mino fa ianao Jesosy Kristy efa nanomana voninahitra lehibe ho an'izay rehetra matoky anao ary miasa ny asanao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anonana ny vavakay. Amen. Verina amin'ny toerana. Anatanteraka ny rakitra isika dia hanao hira ny koralina ao anatin'izany. Is
ataontsika ny hira voalahatra. raiso ny tsodrano izay tononina amin'ny anaran'ny tompo. Ary Andriamanitry ny fahasoavana rehetra zay efa niantso anareo any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy, rehefa miaritra fahoriana vetivety anareo, izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Amen. Petraka ny fiangonana. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.